Tena moa tsika no resaka tesa moa no ina moa resaka tsika to kokomilo raka hitanareo lasa za fa nandaigna tamile telo maty de 10 minaratra so tsy maintsy voateriny zareo miconfirmer an zavatra anteneniko teo satria efa manomboka mandefa daholo presse indépendante rehetrarehetra confirmer hoe telo maty tany Tuléar de 10 blessé zao koa no zavatra nieritreretiko tsika tokony manomboka am'rahina raha te hanala an'le andry tokony manomboka miaraka daholo tsika mianakavy raha te hanala an'le andry le andry efa namondy vaasana bahoaka tsy tsara mijanona eo am-pouvoir atsony fa tokony midémissionner rehefa ny olona nandatatra vahoaka zany aiza na taninana de tokony midémissionner amin'ny fonctionny. Nous on demande la démission, on exige la démission de Léandre Rajoelina actuellement. Namono ny vahoaka malagasy de rehefa olona rehefa mpitondra zay mitourner any arme de destruction massive, arme fotsiny de destruction contre ny peuple en plus arme de destruction massive rehefa nataony koa de nidikan'izay de tokony hiala am'izay satria efa nampiasany le izy nampiasany direct tady tsara fa olona garant d'autorité daholo reny maramila gendarme nitifitra ny manifestant reny namono olona anankitelo reny. Tsy haiko moi en tout cas nantaniko anakao de zarazarao en masse ty vidéo ty zarazarao en masse tsy resaka hoe any Tuléar fotsiny no zavatra makotroka be sy mafana be fa vangaindranao koa ny fangalarana tany sy satria isy projet ngesa be koa ny vangaindranao koa de tianjareo angalarina koa ny tanin'olona vangaindranao de samy manana ny problématika ny daholo ny ary aminao ary ny loha anankifiry no nangalary le andry no forcené président de la république no miteny hoe alaina ny taninareo de tsy maintsy alaina fa izy ny zapory fa ngatsy isy lalana Madagasikara ka ainapory oatra fotsiny tany tady du tsara fa moi za koa nasa tamina mairie j'étais secrétaire général d'une mairie de mairie même donc za koa ny zavatra fatako fotsiny hoe raha ohatra hoe ny zay zao ohatra zao manana projet ohatra hoe manana projet immobilier mairie de ny zavatra atao voalohany de manao droit de préemption n'importe quoi droit de préemption de droit de préemption iny simple na iny récupérer iny raha ohatra zao le olona mivarotra an'le tany de eo leo de amidiny amolon-kafa de tsy maintsy hoe any mairie mividy zay no mividy an'le tany au prix du domaine au prix du marché ndraindray ny sasany mavita amin'ny saligne ça dépend d'eux mais au prix du marché au prix du domaine zay no afangalana reny tany reny fa tsy alaina pour fotsiny oatra reny tsy expropriena pour fotsiny oatra fotsiny le tany le olona fa indrasana le olona miala jereo tsara fa oroasina be de be ny olona voaroaka de manontany tena le mivarotra tandrazana amiko ve tena pour tenisana zao hoe manne manao pour fa no manitra pour zao ny tena voakindindreny indrindra vita pour le andry nanapotika pour tenisana mivarotra tandrazana tamiko veta eo anteneniko tenisana tenisa no voalohany indrindra ho fatiny kimamandreo zao là c'est arrivé là zao izy io zao ny namontiky tenenina ny asa fiveloma tenisa misy no peany ataony tsy manana asa tsony tenisana tsy dirany sakafo any ambava tenisa antsony. Je dis ça, je dis rien, je pose là. De toute façon, j'ai déjà prédit tout ce que je veux. C'est pas que ça, tu es pas m'lany fa m'analyser tsy eo anteneniko anareo daholo rehetrarehetra hoe zay nefa feuille de route le Léandre Rajoelina de tsika eny mbola tsy mahay mirahina ihany ny mpivarotra tandrazana amiko veta mbola le raha président ihany miteny fa manina zay nanina fa tenenay anao raha président fa le ministre le like izy pour no décider hoe
miala portete isan'le mpivarotra rehetrarehetra fa ho tonga raha Macron de tsy maintsy diovana ny lalana ny vato ro fendratay a. Izy mihitsy no mideside an'iny, izy no niteny an'iny hoe asoro tao a le ministra sy le président fokotany rehetrarehetra mbola sofifira kely miteny manaraka ny zavatra teneniny fa le Andry Rajoelina farany ambony aria no teny hoe miala portete isany. Fa zahana de any mbola vendratay any le Ramatoa ra président nanani ho an'ny olona mantra ina zay mantra eo. De isany gatsy nahita anazy rehefa ohatra zao hoe mahita mivady manao gant lava beatra aty rehefa manome sakafo amin'ny mantra de mahita le zanan'le miaingitraingitra por ohatra zao rehefa anao fa ame sakafo mantra isaky ny Noely na soa tenena por hoe indray isan-taona isaky ny Noely ohatrao no pôzy de veritena fa ina ny rarahina zay mantra por eo. Tenisany namaritra tandrazana amiko veka un euro namarita tenisan'ny avenir tenisan'ny manne manom-por io zao. Efa niteneny efa miprevenena efa niteneny hoe asa makana ny godisiny reny raha fa ina reny cadeau fandrika ana fandriana ny vahoaka malagasy. J'avais tort, j'avais raison. Efa nitenenina por daholo zany fa mbola tsy niditra tany amin'ny loha. Zao eo zao tsika problématika de zao. Io ny solution finale an'le Andry. C'est en route. Azonao tiky tenenina. Tsika mifanenjika sy menondrika lavoaka sa sindrikalanina hoe reto merina reto sy reto kodiera. Za aloha de miteny fa de base ndray za mebe satria merina foana mibloquer le ady. Satria raha ohatra hoe tao amin'ny sud de Madagascar de fa tamin'ny 2017, 2018, 2019 efa niady le ho an'le Rajoelina efa nahita ny gidiny. Fa tsika rehetrarehetra tsisy nanaraka anazy daholo, tsisy nanohana ny olona vahoaka ny Tuléar. Zany antso ny mpitondra politika na ny opposition na tsy politika akory ny ara fa ny olona rehetrarehetra andehidina any amin'ny sud de Madagascar anohana combat an'ireo olona reo hiaro ny taniny. De raha ohatra koa hoe misy koa problématika any amin'ny nord de Madagascar de miantso ny olona mpanandrara rasy, comment on dit ça, sy ny olona mpanao politika hiaro sy ny olona rehetrarehetra tsirairay aby, ny olona lambla rehetrarehetra ande hiaro ny taniny any amin'ny nord de Madagascar. De miantso koa amin'ny olona rehetrarehetra koa ande hifanampy koa avangy an-drano. Ny zavatra hitako de ny vahoaka satria ny village kely ny zavatra ny teknikan'ny andrany de atao manemany ny village kely tsirairay isolé am'izay tsy afaka mihetsika ny vahoaka. Satria ny olona ao Tananarivo mieritreritra hoe lavitra be amin'ny sud de Madagascar ao fa io pollution hoentin'io fasika mainty io ne ka hiakatra ny Tananarivo ihany. Satria ny réchauffement climatique rehefa miakatra 3 degré ny ambany de miakatra 3 degré koa ny aty ambony. Ny pollution rehetrarehetra misy conséquence daholo, jereo nareo tsisy rano. Fa ina ny antony tsy nahipisarana io fandroroana ny fasika mainty por io anisan'ny raison. Fangaroana ny fasika mainty io anisan'ny raison. Donc za koa tamin'ny voalohany de jusque hoe mahasoso pory anaty le andro ty fa tena mampisaraka foko rehetrarehetra mihitsiny. De nita koa de reo C10 sy ny C2 C11 reo vao may manapotika an'le adinay tanora. Zay tanora tsy mila pory an'le andro tsony fa raha ny zavatra tianay de anala pory an'io amin'ny toerany eo. Fa le mpitondra andro time, le mpitondra an'le opposition politique rehetrarehetra manabotsaka tapataloha pory daholo. Donc raha ohatra hoe tena tia tanindrazana nareo na politika rehetrarehetra de midina any amin'ny sud amin'izao fa zao ny any efa be de be ny maty.
de midina any amin'ny sud manao manifestation na hoe manao manifestation mahaiza am'rahina de manao fa raha manifestation goavana be ao an-tanao de zay gendarme rehetrarehetra manaka anareo de zaloha no miteny anareo na évitez na un œil pour un œil, une vie pour une vie, temps pour temps. Asonareo tiako rangaty sipty efa namono ny vahoakantsika efa tsavakajana portsony fa efa namono ny vahoaka malagasy rehefa tsy mahafantatra rehefa tsy mahay maka amin'ny parti any vahoaka malagasy reo gendareo de manaova koa nareo c'est la base tsy navita zareo no nitifitra namono ny vahoaka malagasy tsy nanao ininina qui sont descendus pacifiquement. C'était une marche pacifiste. Nous n'avons olombelona PDP. Olombelona anankitelo de fa PDP zany. Na anankiray ara de fa PDP. Efa de trop. De endraso. Tsy hoe endraso zany. Fa raha ohatra hoe techniquement de zay no ataoko. De zay bloc ny lalako rehetrarehetra de manana conséquence koa satria efa namono vahoaka tanareo efa namono vahoaka révolution française zany zavatra kely tsisy dikany ohatrany tsy nena namofony zareo de leo pourra de ny maramila sy nitifitra ny vahoaka de natao vahoaka nanlemaniny trop pays sady tena mamono avy atrany de mamono vinoy pour koko rehefa mamono de vinoy zay de toute façon y a plus rehefa ohatra zao hoe ny militaire mihitsy mamono vahoaka directement ohatra reny de tsisy figure d'autorité tsony am'izany fa afaka manao koa nareo njareo am'se matanjaka be amin'ny basiny sy ny amin'ny anina de nareo koa afaka mamono pourry anazy koa nareo vino de nareo koa afaka mamono c'est la désobéissance le peuple a le droit de désobéir. C'est la désobéissance civile. Afaka tsy manaraka ny lalàna pourry rehefa ny lalàna mampina ny maniny. Et pourtant ny résistant rehetrarehetra ty andafy taty ohatrany daholo sady nanapoka lalàna masinina no nanapoka reo toerana misy an'ireo nazi rehetrarehetra reo zany nataony zareo. C'est le moment de se réveiller, de se révolter, de faire de la résistance. De mahaiza am'rahina. Mahaiza am'rahina. Zay zahako zao tsy teny tsony hoe pour ça sy ny tarany je vais arrêter là. Rehefa olona miseho manenjikenjika ana hoe kala anaty de ataoko manemano pour ihany ngambany. Fa apetrapetrako amin'ny place eny. Fa voilà. Mila am'rahina atsika aussi bien la côte que le centre zay olona rehetrarehetra de bonne volonté hiaro any vahoakan'ny la côte dikan'izany nareo olona mpitondra rehetrarehetra reo que ce soit l'opposition ou quoi que ce soit de ndana mitsangana de midina any amin'ny sud de Madagascar de manaova fa manifestation maraka am'zareo de signer une pétition PDP contre nous énergie fuels energy fuels mba tsy hijanonao amitsika la loi du talion tout à fait. Donc mahaiza moi j'appelle tout le monde, j'appelle le peuple malagasy hitsangana fantatra tsika hoe conséquence an'io le andro mitondra ny tanitsika io de tsika tsy existe tsony. Jereo tsara ny fibloqueny ny fanaovan'ny maniny maniny pendant ça fait même depuis tout son règne tsisy najany mihitsy na ny rasambe ny andrina reraka isany na ny fomba ny malagasy na ny malagasy ny azy nanaova fety fotsiny de ny zava-bitany teo de téléphérique fa na ny lalana makany Antsirabe simba firy heure vao tonga ny bira
Mbola tsy nahita nareo hoe lalana tsirabe hoe elabe zany hoe simba nandriro firy taona fa kimamany ny teo a tsy navitana lalana anankiray ara. Efa tondrom-belona efa hitantsika hoe tsy ny malagasy misy ny priorité-any fa ny fianakaviany mampanankarena ny fianakaviany. Raha tsy iraka na ny zafindohalika any ara nanankarena manankarena nefa jereo latsaka po ihany. De raha tsika mahay mihira de mahay mihirahina dia vitantsika mandatsaka an'io. Zay no discours-ko androany. Tahin'Andriamanitra te endrasana tahiny Zanahary, tahiny fanahery, tahiny fanahy ny rano sy ny tany, ny rivotra ary ny afo, tahiny fanahy ny 7 planètes, que ça s'aligne bien. Zay au top nareo de mahay samy ady.